Teto amin'ny commune ambanivohitra Ambondromamy indray no nanohizana ny andian'ny faharoa tamin'ny fizarana Ambezo ho an'ireo tantsaha ato anatin'ny distrikana Ambatoboeny. Masombolo lojo 12 taonina fiarahamonibonantoko ny sampandraharaparitra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono eto Boeny amin'ny fandaharan'asa Prospere. Ireo no natolotra ho an'ireo tantsaha manodidina ny 500 avy amina fikambanana miisa 20 efa niara-ny asa tamin'ny fandaharan'asa hatramin'izay. Ity moa zao hitanareo ato aoriana aty dia ambena lojo izy io Ambezo dia hotohin'le fizarana Masomboly efa natomboka teny Andranomasitra dia mitohy eto Ambondromamy androany ray ny fizarana Masomboly. Tany Andranomasitra moa tsika dia Masomboly katsaka no zarainy 12 taonina, dia eto Ambondromamy androany dia Masomboly lojo 12 taonina ihany koa no zarainy. Hitanareo teo ny manampahefana avy any amin'ny faritra ny directeur ny agriculture élevage pêche aty Boeny, ny ben'ny tanàna ary ny plateforme ny président plateforme lojo. Misy fikambanana 20 no misitraka an'izy io ato anatin'ny district Ambatoboeny avy amin'ny commune maro isan-karazany, misy avy any Amanerinery na Andranomamy, Ambondromamy, Anjedia, hatrany Ambatoboeny, be dia be tsy voatanisiko fa izay fikambanana 20 zay dia misy olona mpahazo tombotsoa eo amin'ny 500 mahery kely eo. Izy io zany dia ambena lojo zaraina aloha amin'izao mbola zaraina maimaim-poana fa averina rehefa tonga ny fotoana fiakaran'ny vokatra mba hialana amin'ny fahasahiranana isan'ny fitaovam-pambolena zao dia sahirana foana hoe aizany ambena lojo dia mba averina avongeny zany raha mandray 20 kilao ianao amin'ity dia rehefa tonga amin'ny fotoam-piakaran'ny vokatra dia mba mamerina 70 kilao. Dia ireny Ambezo reny averina reny ihany no zaraina amin'ny mpamboly indray rehefa tonga ny fotoam-pambolena amin'ny manaraka. Ka raha ratsy ny vokatra averinao dia ianao ihany zany no handray Ambezo ratsy amin'ny fotoam-pambolena manaraka rehefa avy eo. Dia manentana ny mpamboly dia mba hanao tsara arak'izay azo atao ary hamerina ny Ambezo amin'ny manaraka. Ny avy aminay moa dia hoe mitsodrano, miraro soa na eo ara ny fahasahiranana maro isan-karazany andalovan'ny firenena sy andalovantsika amin'izao fotoana izao, dia mbola manampy anareo ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa Prospere. Prospere moa tsy inona fa projena fitondram-panjakana ihany. Ka dia manampy anareo ny fanjakana, eo akaikinareo ny fanjakana dia irariana mba hamokatra avofolo eny, zato eny mba hitombo ny vokatranareo ary hitombo ny fidiram-bola antsika mianakavy. Sy ampiarina mamelona olona maro ato anatin'ny distrikana Ambatoboeny ny fambolena lojo noho ny fandalovan'ny andro ratsy izay niteraka fahadiboana tamin'ny volana febroary iny anefa sy mba avokoa ny 700 isan-jato ny fambolena taty an-toerana. Verhevitra tanteraka ireo tantsaha-mpamboly noho izany sofa nisy izao fanomezana Ambezo izao indray entina hiavitra amin'ny fambolena. Ny rajely izay satria raha nandalo teo amin'ny fandalovan'ny ranobe teto anatin'ny commune Ambondromamy izay misy amin'ny distrikana Ambatoboeny dia hita fa nandalo fotoan-tsarotra ny vahoaka teny amin'ny tantsaha satria dobon-drano rehetra ny fambolena, katsaka amin'ny hektara ny maty dia anisan'izany ny vary, simba koa ny fasika. Amin'izao moa nisy ilay fangatahany vahoaka hoe ahoana ny nisy ny fanampiana nomena teo amin'ny Trabony. Amin'izao ndray misy zany nangataka ny vahoaka taorianan'iny hoe aiza ho an'ilay simba tany dia hisorana ny fitondram-panjakana, hisorana ny Prospere izay miaraka amin'ny ireo mpamatsy vola avy any Dilambato. Fa dia tonga eto aminay ny voamaina Blackez 12 taonina ato anatin'ny distrikana Ambato. Misy commune maromaro miara-dia amin'ny Prospere ary kambana association 20 mpikambana 20 ao anatin'ny distrikana Ambato ho zaraina reto vokatra izay rahantsika mahita eto reto 12 taonina voamaina Blackez izy io. Ny azonay mbara dia fisorana fitondram-panjakana misoratra koa izay vahoaka ato anatin'ny distrika satria manana masom-boly ahafana miany fahasiaranana manaraka fa dia Andriamanitra manaraka pahasoavana hoe momba antsika rehetra. Fiantraikany amin'ny vahoaka satria betsaka no tsy mahavita masom-boly intsony ary betsaka ihany koa no tsy mahavita ny karakara ny fambolena noho ny fahadisompana tanàna tamin'ny
reny. Ankehitriny efa ny velim-panantenana indray ny tantsaha satria nahazo fanampiana avy amin'ny projet prospérité miaraka amin'ny ministère ny agriculture sy ny eo amin'ny plateforme ary manantena sy efa anaty somary mavesatra ara ny adina tantsaha dia efa misy manamay efa misy vokatra dia sorana manokana ny mpitondra fanjakana sy ny projet. Ny olana sedraina aloha amin'izao dia ny fanafody entina miady amin'ny biby satria ankehitriny ny fanafody efa tsy fantatra toy izay karazana fanafody misy eny an-tsena ary misy amin'izy ireny tena efa sandoka ka io zany mba ilanay manokana kokoa fijerenay satria nanilojinay rehefa mampisalasala ny mivarotra azy ny vokatra karazana. Ny vokatra aloha ny lojy amin'izao dia tena midina dia midina ary tena manahirana ihany koa na ny mpividy ary efa mividy mivoatra ny mandao azy. Zay zany coopérative miary manerinerina mpamboly lojy zay zany miady ty fizarana mbezimboty avy amin'ny fanjakana miara-miasa fa prospéré zay miara-miasa amin'ny ministère de l'agriculture. Zay koa sahirana tamin'ny doubrano teo zao zany nanampy ny fanjakana zay nangataka tamin'ny fanjakana teo favoazana nahazo anay nangataka tamin'ny fanjakana zay zao nahazo valiny tamin'ny fanjakana zay. Raha eo amin'ny sehatry ny toe-karen'ny faritra kitro faharan'ny toe-karena ny vololojy. Raha eo amin'ny vokatra ara-pambolena dia izy no mampiditra vola vahiny be indrindra. Efa manana paikady noho izany ny faritra entina hanatsarana io seha-pambolena lojy io. Anisan'izany ny ametrahana ny laboratoara izay ahafahana mamatra ny tahan'ny fanafodin-biby nampiasaina ao anatin'ny vokatra lojy mba hampanarahana ny fenitry ny vokatra ho azo amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Eo indrindra ihany koa ny fijerena ny kalitao ny ambezo ampiasain'ny tantsaha. Ny fambolena fiampina rajony zay tonga eto Ambondrimamy tsy hoe indisy tsakatsakana tsy fa mahazo haiko satria après le inondation be teo dia tonga tany amin'ny talemparotry ny fambolena tany daholo ny ankamaroany be ny tanàna nangataka ny masimboly. Io tsy masimbolin'ny lojy ihany fa masimbolin'ny katsaka, masimbolin'ny vary, masimbolin'ny voanjo. Fa zao zany noho ny fiara-miasa amin'ny prospéré dia nahita kely zany zay amin'ny fibearitra mba atolotra amin'ny districtny Ambatoboeny ihany. Zay soloan'ireo fikambanana 20 eto amin'ny districtny Boeny. Ka noho zany io nihita efa nitady fa tsy dia nahita maro. Io nihita dia mba zaraina mba omena tosika ho an'ireto tantsahantsika.